Fa tontolon'ny sarimihetsika kosa no ndeha no izy antsika ny fampahalalam-baovao afantaro ary efa mivoaka manerana ny nosy ilay horonan-tsary mihetsika novokarin'ny scoop digital voarakitra ao anatin'ny VCD sy DVD dia ny horonan-tsary adisanina Begalona izany. Tsy ho an'ireo mpakafy eto Madagasikara ihany amin'ny tsindray mitoraka ity no afaka avy hatrany mahazo azy ity fa na ireo any ampitan-dranomasina ihany koa ary dia efa afaka mahazo mivantana an'izay horonan-tsary izay amin'ny alalan'ny site web ny scoop digital. Horantsika ny andinjiny entin'ny lova ramanantsoatra any. Nivoaka tampombo ofisialy manerana nosy ireo kapila mangirana VCD sy DVD adisanina Begalona horonan-tsary novokarin'ny scoop digital. Efa tsindrindroana avokoa ireo mpanjifa ny andro ty horonan-tsary vaovao ty ka vao maraina dia efa nilarina ireo toeram-pivarotana nisy zany horonan-tsary zany. Fanomezana fahafapo hatrany mpanjifa io ny lara-pamehan'ny scoop digital ka tsy ho diso anjara amin'izany ireo mpakafy any ampitan-dranomasina fa azon'izy ireo jerena mivantana amin'ny site web ny trano mpamokatra scoop digital ihany koa ity vokatra vaovao ity. Nanamarika ny ekipan'ny scoop digital miandraikitra manokana ny fanenjehana ny piraty fa efa nisy VCD sy DVD piraty tratra sady teny amin'ny Tsinanandravoangy ka voatery rofiny zany tsy hita moa ny tompon'izy ireo. Nampirisika hatrany ny scoop digital mba anjifana ny akora originaly satria izay aloha no fomba mahomby entina hidivana amin'ny piraty hatreto. Efa nandeha tetsy amin'ny trano fijerena horonan-tsary Ritsa sy Rex ny adisanina Begalona tamin'ny famoahana azy ny 1 aprily lasa teo ary feno hipoka ny efitrano. Tariny delona rasay ala fa mevitra ny tena lao izy ala ampafantariko ala mampety kongofo ana tar le ty zay tar la